isakaizao utadidinao are ilayafalampo miairatsika talo fa initsika mbola tsy lavo o endre fatsarery manomevony naitrany Kristy. Magnano mbala tsara koriary toko lahy sy toko vavy miarabanao ary magnasanao magnaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany amin'izao fotoagna izao. Ary kanefa fantatsika rehetra fa amin'ity volagna jolay ity na ny mois de juillet dia isy ny lasinasa na ny camp de métier izay karakarainy départementany GCV na ny fitantanam-pianana kristiana ato amin'ny fédération de Madagasikara avaratra. Manoloana zegny dia tiako ny mampatsiaro anao izay manana hitretry amonjy izay lasinasa na camp de métier izay karakarainy départementany fitantanam-pianana kristiana izay atao agny Antsivolagnana ampanefena manomboka am'le 17 jusqu'à le 24 juillet 2022 ho avy izy ity. Zavatra maro no ianaragna mandritra io fotoagna izay agnatanteragna ny lasinasa izay ho tanterahantsika agny Antsivolagnana ampanefena io. Eo amin'ny fiainana andiary ho aseko anao eto ny ampany amin'ireo asan-tagnana izay ianarantsika agny sy ny fambolena izay tanterahantsika mandritra ity camp de métier izay ataontsika amin'ny 17 jusqu'à 24 juillet ho avy izy ity, toy ny fambolena batata, ny fambolena mahogo, ny fambolena pastèque, ny agnana, ny mananasy, manga, ary eo koa ny fambolena mandarine, fambolena tongolo ambolegna amin'ny vodiny katakata ho hitanao agny mandritra ny lasinasa izay ataontsika. Tombontsoa lehibe no raisinao amin'ny alalan'ny famonjianao sy ny fagnotrananao ity lasinasa lehibe ity ho anao zay mbola tsy managna fototrasa amin'izao vanim-potoagna mesantsika eto ity, indrindra fa ho an'ny tanora no tegna resagna indrindra agnatin'izay mba tokony ho avy hiatriky ity lasinasa lehibe ity. Ary ho an'olo zay fa managna antonasa kosa dia azo natao tsara ny magnano vadinasa ireo fianaragna rehetra izay ho ataony agny mandritra ny fotoagna izay agnatanteragna ny lasy amin'ny le 17 juillet ho avy izy ity. Ankoatra fianaragna mamboly dia misy ihany koa ny fianaragna mitarimy akoho, mitarimy laoko, mitarimy antely izay ho hitanao mandritra ny fotoagna ianarantsika agny Antsivolagnana ampanefena. Ke ho zaminao hoe tombotsoa no azonao raha manam-pagniriagna anao dia hamonjy io lasinasa agny ampanefena io, azo atao hoe kisendrasendra na anao mbola tsy nandeha tagny no antony ampandehanao fa managna tanjogno fa tsy maintsy mahay anao rehefa mipody avy agny ary afaka magnano asa ho an'ny tegnanao manokana. Mandritra fotoagna ihany koa araka ny fantantarain'ny départementany fitantagnam-pianana kristiana taminao tamin'ny fandaharagna talohan'ny ity fa isy ny famoronagna entreprise madiniky ho anao manokana agny anao no mahita zay koa aza diso anjara magnasanao mba ho tonga agny Antsivolagnana ampanefena hiatriky io lasinasa lehibe izay karakarainy départementany fipikry ato amin'ny FMN io. Maro koa nareo tompoko lahy sy tompoko vavy nametraka fagnontaniagna mahakasiky ity lasinasa ity ny amin'ny fandehana programme maro samihafa. Izy efa nasehoka anao tamin'ny alalan'ny sary teo regny ireo raha izay ianarantsika agny, ny formation izay ho ataontsika fa misy namagna hafa vony an'ity izy na regny ny pitsopitsony mahakasika ity lasinasa na camp de métier agny Antsivolagnana ampanefena ity. Efa nifaragna tamin'ny 10 juin igny ny fisoratana agnarana en'olo jiaby zegny fa kanefa kosa atsika miaigno agnatin'ny fahasoavagna amezagna famondram-po ny olo sasany izay mbola managna eritreritry ny any ity tapa-kevitry hamonjy ity lasinasa ity. Dikan'zegny mbala mety atao tsara
ny misoratra agnaragna miaraka amin'ny droit de camp 10 000 ariary na 50 000 francs ireal agny odantsika agny amin'ny pasteur de district ankaiky anao. Ohatra aty amin'ny district ny Diego anao dia magnantogny pasteur ny district ny Diego, agny Ampanefena anao magnantogny pasteur ny district Ampanefena misoratra agnaragna miaraka amin'ny 50 000 francs. Na efa amin'ny andron'ny lasy io zany hoe efa amin'ny le 17 agny mbola mety fo misoratra agnaragna fa tsy maintsy magnefa le droit de camp 50 000 francs na 10 000 ariary. Ty ihany koa no tiako ampafantarigna anao eto. Rehefa hoe tara anao nisoratra agnaragna efa tafaran'lay 10 juin araka nefa nikoragnesiko teo regny, efa misy fandaminagna zay efa napetraka ho an'ireo olo zay nisoratra agnaragna taloha, mety tsy arregninao zay raha zegny dia ho anao zay manoatra agnaragna afara kosa magnaraka ny fandaminagna izay efa napetraka, izay efa endreo jiaby, izay efa nisoratra agnaragna talohanao. Ampodiko farany tombotsoa ho anao ny miatriky ty lasinasa camp de métier ity. Ary zeny no antony natonga zo firaka niany mbola mety fo manoatra agnaragna jusqu'à le 17 mbola mety misoratra agnaragna satria ahatonga anao olo tsy ankindoha amin'ny hafa. Afaka mamorogna entreprise-nao manokana amin'ny alalan'ny fianaragna zay ataonao agnatin'ny herinandra agny Ampanefena io. Ke ho za aminao hoe taoma namagna risé latra ireo zay mbola misalasala amonjy ity camp de métier agny Ampanefena ity, mianatra ireo fomba jiaby ahafahanao mamelon-tegna tsy miankindoha amin'ny hafa. Ankoatran'ireny formation zay ataontsika ireny fianaragna mamboly, fianaragna mitarimy rasy ny tariny regny, dia tsara koa ny mampafantatra anao fa lasa raha ataontsika agny io ankalamanjagna fa tsy agnatin'ny tragno ho anao zay andeha agny mitondrasa raha manjary andriagna agnanovagna tragnotragno ohatra hoe toile de tente sy ny sisa. Karaha zegny koa ny sakafo, ny district no mandrindra ny amin'ireo sakafo izay olaniagna agny. Fa ny anjaran'ny départementa mitady ny toeragna zay tantarantsika ny lasy magnamia olo zay agnamia formation mandritra io lasinasa izay ho ataontsika io.